hôpital dia azozaina hoe tsy afatongarana zareo ny fatongarana taty aminay satria izay dia miezaka mamandraka ariva mampafantatra ny hôpital Manjakandriana izay aveloketo fa hôpital tsy menaraka amin'ny hôpital hafa. Efa tamin'ny taona 7 no efa nanaovany INSPC sy ny MM ity hetsika ekografia faobe ity fa voalohany amin'ity taona ity kosa no natao teto Manjakandriana. Zava-dehibe ho an'ny marahara teo no atao. Azo averina foana ny ekografia tsy manimba ny zaza ao am-boka ary tsy mandratra mitily ny aretina rehetrarehetra dia iverina fa tokony ho ahitatra eto Madagasikara ary indrindra eto amin'ity tobim-pahasalamana eto Manjakandriana ity izay misy toeram-pandidiana izay tokony haroborobo tokoa dia iverinay fa tsara ny safidinay. Ilain'ny marary ahafahana mitily ny zavatra iny amin'ny toe-pahasalamana araka izany ny ekografia. Efa nanaovana an'ity hetsika ity ny tany amin'ny faritany Mahajanga hatrany Toliary ary ny teto Analamanga. Any amin'ny distrikany Manjakandriana iny ihany ary eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana dia nanatanteraka famafazana fanafody famonoana ireo moka izay mitondra ny tazomoka ny service de district de la santé publique any Manjakandriana ka ny commune Sambaina no namaranana izany tamin'ny fomba ofisialy. Ny Global Fund Round 7 moa no mamatsy arabola ity hetsika ity. TVM Manjakandriana. Ny teto amin'ny commune Sambaina no namaranana ny 5 andro tamin'ny famindrahana fanafody famonoana moka mpamindra-tazo ato amin'ny distrika ny Manjakandriana. Hetsika tafiditra ao anatin'ny programa nasionaly iadina amin'ny tazomoka ao amin'ny ministera ny fahasalamana sy ny SDSP Manjakandriana. Dia ny zava-misy zany zao satria nametraka ny stratégie rehetra momba ny fiarovana sy ny traitement na ny fitsaboana ny tazomoka ministera ny fahasalamana vahoaka dia hita zany tato anatin'ny taona vitsivitsy fa tena nihena mihitsy ny tahany tazomoka teto Manjakandriana. 30 mirahalahy isaky ny ekipa no nanatanteraka ny famindrahana ka tokantrano 12 isan'olona isan'andro no vita. Tratra ny tanjony ny olona nandray tsara ary mahatsapa ny sarobidin'ny fahaseranan'ireo mpamindraka izay isorana manokana satria na dia atao amin'ny lavitra sy ny orana sy ny ainandro ary dia miezaka zareo manao ny tokony ho izy amin'ny asany dia eto koa dia manaroatra misaotra. Fandraisana ireny mpamindraka ireny. Vita famindrahana fanafody mpamonomoka mitondra tazo araka izany ny ankabeazany tokantrano teto amin'ny distrika ny Manjakandriana. Andalana ho foana ny tazo eto amin'ny faritra Analamanga satria efa nahitana fiainana be izy io amin'izao fotoana izao. Tanjony firenena moa ny anafoana ity aretina tazo ity eto Madagasikara amin'ny taona 2022. Ivadika lafim-baovao hafa kosa isika nazahoana ako ny fankalazana ny andro iray-tany ho an'ny vehivavy izay nataon'ireo birao nasionaly ny Tamami Foibe tany Namaki. Misy ny hetsika maro isan-karazany ary ny hetsika ara-kolotsaina izay nitala kotrokotroka tokoa ary niaraka tamin'ireo vehivavy Tamami tany an-toerana moa ireto birao nasionaly ny Tamami ireto fanadihadiana avy ny aratsy ny lalana dia tonga nanohina ny antso nataony ny vaiavy Tamami Namaki ireo birao nasionaly ny Tamami avy ety Andrenivohitra izay mitarihan'ny filoha nasionaly Ramatoa Josiane Samiary. Tonga nitsena azy ireo tany an-toerana ny ben'ny tanàna sy ny vahoaka ny Namaki. Ny alatsinainy andro natongavana dia efa nisy sady ny fiarah-miasa teo amin'ny rotota dia ny fizarana vary sy ny fizarana hena ho an'ireo viavy Tamami tany an-toerana. Ny arivan'indray dia nisy ny hetsika natao toy ny lalao baolina kitra sy ny basketball izay nandraisan'ny vaiavy Tamami anjara feno. Ny talata 20 mars izay andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy dia nisy ny karnaval lehibe namodidina ny tanàna niainga teo amin'ny Braony distrika ary ny farana teo amin'ny Trampokon'olona izay nanaovana ny lanonana rehetra. Tamin'izany no nandray fitenenana ny ben'ny Fokotany sy ny ben'ny tanàna ary ny filohan'ny vaiavy Tamami avy ety Andrenivohitra sady nanolotra fanomezana toy ny vilany kokotte misy savalo ho an'ny fikambanam-behivavy tany an-toerana ary teo ihany koa ny fandraisana anjara ny vaiavy Tamami anjara teo amin'ny fampisehoana haira.
taorin'izany rehetra izany moa dia nisy ny koranam-pihavanana nataon'ny rehetra ho famaranana ny fotoana fa nazahoana akony ihany koa ny valomarsandreo vehivavy tany Ambositra niarahan'ireo vadiny CT tany an-toerana nankalaza niaraka tamin'ireo vehivavy any Ambositra moa izany ary nisy ihany koa ny fanaovana asa sosialy Benjara Faly Manambisoa no mitatitra ny antsipriam-baovao Nakalaza ny andro iraisam-pirenena momba ny vehivavy ihany koa ny vehivavy valomarsa Ambositra faharoa faritra Amoromania. Hetsika maro samihafa no nentina nakalazana izany toy ny Iragasy sy Dimirindra ary ireo mpanakato samihafa. Ny taona ny vehivavy valomarsa mba iray hina sy hiditra ao anatin'ny fikambanana moa teto ny Ramatoa Honorina Rakoto Mandimby. Sika vehivavy koa entanina manokana mba ho fanolosaina hery ny vaditsika isika fa tsy itsika indray nanolosaina adala ny vaditsika fa itsika dia tokony ao anina ny vaditsika mandrakarivo. Marina moa fatafitra ao anatin'ny fankalazana ny 10 taona ny valomarsa eto Ambositra faharoa izao fankalazana izao. Amaranantsika ny vaovaoparitra androany kosa ny ako ny fiarabana sy fanolorana firarintsoa ho an'ny lehibe ny faritra Melaky. Nisongadina tamin'izany moa fa mbola olana ny Maintirano ny asarotry ny lalana ary eo ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana TVM Maintirano. Teto amin'ny foeny gendarmerie-pirenena no nanatotosana ny lanonana fiarabana ny lehibe ny faritry Melaky ny zoma 4 febroary teo. Ireo lehibe ny isam-pandraraha maro eto amin'ny renivohitry faritra no natanteraka izany teto. Tamin'ny fandraisam-pitenenana nataon'ny lehibe ny faritra no nitanisany ireo ezaka vitan'ny faritra tamin'ny taona 12 iny. Ny ezaka vitan'ireo isam-pandraraha maro indrindra nasongadiny tamin'izany ihany koa ny finiavana nanana ny vahoaka ny Melaky tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana nataon'ny 17 novambra teo izay nazahoana vokatra tsara dia tsara tokoa. Na dia eo anefa izany dia tsy azo dia tsy hita ny olana goavana setrainy vahoaka ny Melaky dia ny tsy fisiany lalana ahafahana mifandray amin'ny faritra hafa sy ireo distrika samy distrika. Ankoatr'izay ny mbola fisiany tsy fandriam-pahalemana aty anivon'ny faritra. Amin'ny mahafifampiarabana tratry ny asaramanitra azy timo dia nisy ny fanolorana maro-pahatserovana ho an'ny lehibe ny faritra mivady ho mariky ny fifanajany ray aman-dreny sy zanaka. Dia izay ny masaka azona roa sy tompoko lasy tompoko vavy misaotra anao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piona tompoko lasy tompoko vavy.